Eo amin'ny tolon'ny fampianarana indray kosa no manoizatsika ny vaovao amin'ny taom-pianarana 13 sy 14 amin'ny taom-pianarana 14 dia tsy maintsy miroso amin'ny rafitra LMD ireo oniversitem-panjakana manerana ny Nosy io ny fampahafantarana nataon'ny tomponandraikitry ny fiadidian'ny oniversiten'Antananarivo tao aorian'ny fionan'izy ireo tamin'ny solontenan'ny mpianatra misy araraka izany ny fiakaran'ny saram-pisoratana anarana etsy andaniny dia misy ihany koa ny antso ataon'ireo mpianatra. Dia tena mitaky zahay mpianatra ary isaorana moa ny tomponandraikitra ao amin'ny présidence zany satria amin'ny faculté nanaiky an'ilay hoe mba atao mangarahara ny fampiasana an'ireo droit d'inscription mpianatra ireo dia efa namoaka an'izay amin'ny lista moa zany zareo dia manaraka an'izay koa dia izy tia zavatra napetraky ny fitondram-panjakana ka angatahanay mba ny ainapiny ireo mpitondram-panjakana ny indrindrandrindra fananganana infrastructure na fotodrafitra satria ny université angatahanay ihany koa ny fanampiana eo amin'ny resaka arabola ahafahana manatotosa sy mampiodina atsakany sy andavana zany ny fampianarana rehetrarehetra tian'izy ny université dia eo amin'ny resaka le hoe vatsim-pianarana izahay mpianatra mahatsaro tena fa tsy ampy iza io vatsim-pianarana am-pelantanana io satria eto koa izay mitodika amin'ny tomponandraikitry-panjakana hatr'izay zany rehefa misy fiovana ny fitondram-panjakana zany dia mampiakatra an'le vatsim-pianarana mpianatra foana zany tomponandraikitra ka manana fitondra vaovao tsika izao dia atodika amintsika zany hoe mino zahay fa izy izay fampiakarana vatsim-pianarana zay ary indrindrandrindra moa didina zay amin'ny andrimatoa filohan'ny repoblika.